Mbola misy kosa ny tsy fitoviana eo amin'ny lafiny maro mianjady amin'ny olom-pirenena araka ny fanamariana teo anivon'ny olavitry ny mpisolovava anolotra sosikevitra entina anavaozana ny rafitra eo amin'ny tontolon'ny fitsarana sy miompana amin'ny fametrahana rafitra mpanaramaso mba hipetrahan'ny fitoviana ny eo anivon'ny olavitra. Fanadidina avetrany. Anaty famolavolana sosikevitra entina metrahana rafitra mpanaramaso ireo rehetra voakasika amin'ny tontolon'ny fitsarana manomboka any amin'ny mpiasan'ny fitsarana ny manam-pahefana ary ny vahoaka ny eo anivon'ny olavitra mpisolovava eto Madagasikara araka ny fanambarany ny foloan'ity olavitra ity androany. Natao izany hialana amin'ny fisian'ny tsirariny sy ny fanavakavahana miseho amin'ny endriny maro. Okizay zany hoe kitika kely fotsiny kitihana kely ny ato manao séminaire kely ato manao journée de zao ato manao kely an'izao atrikasa zao fa tena le hita maso amin'ny zava-misy zany tokony jerena ho anay amin'ny ordre zany dia réforme mihitsy na hoe fanovana mihitsy an'ilay rafitra zany no sosikevitra zay hoentinay dia hoentinay moa zany amin'ny fomba hoe mapety azy misy sosikevitra mazava mba tokony ny rafitina zany dia raha to ka misy fahefana na fahefan'ny filohan'ny repoblika na fahefan'ny ministre na fahefan'ny filohan'ny assemblée nationale na iza manana fahefana avy amin'ny vahoaka raha fa tsy ampy ny fanaraha-maso zany amin'ny fampiasana an'izany fahefana zany dia mety midiko foana zany zay zavatra zay fa hitanay zany hoe matoa ohatran'izao zany ny fomba fijery ny vahoaka ny fitsarana dia mety ilay fanaraha-maso regny mba no tsy tena atao hoe petraka tsara. Tafiditra ao anatin'ireo sehatra mbola ahitana ny tany fanaovana kolikoly ambony indrindra ny eo anivon'ny tontolon'ny fitsarana ary manana andraikitra amin'izany avokoa na ny mpiasan'ny fitsarana na ny vahoaka. Samy tompona andraikitra ao amin'ny fitsarana nge dia aloha lazaina mihitsy fa na ny olona na atao hoe tsika reto na atao hoe ianareo na atao hoe vahoaka izay anontaniana rehefa makao amin'ny fitsarana nge dia ny olona mihitsy no manao an'izany hoe iza no afaka iza no andovola dia vovany olona may tsy le olona miasa ao no manao an'izany fa le olona le vahoaka mihitsy nefa lasa manao an'le zavatra ka zany hoe samy tompona andraikitra fa ny zava-dehibe moa tsy ny fanometsiny fa ny tady vahaolana ka raha miteny hoe tsy atokisan'ny vahoaka fa le vahoaka koa misy apahany ao anatin'ny zay zavatra zay ko ary na tsy hoe ao amin'ny fitsarana aina nge fa na any amin'ny atao hoe douane na any amin'ny décentralisation rehetrarehetra any nge misy daholo zay zavatra zay zay lazaiko hoe tsy le zava-dehibe atsika tsy hoe kory ny fanometsiny eto ary zay ny anay amin'ny ordre de voka inona ny vahaolana. Ampiantso fiverimbe moa ny olavitra mpisolovava ny 12 marsa izao ampahafantarana ity sosikevitra ny volavolainy komite teknika ity. Dingana manaraka orin'izany kosa ny fitondrana sosikevitra anatria ny fahefana mpanantanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna. Nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny justice sociale teo anivon'ny olavitra mpisolovava androany teto amin'ny Carlton Befiloha tamin'ny alalan'ny conférence lehibe nampitondraina ny lohahevitra hoe ordre des avocats et la justice sociale izay niarahana ny karakara tamin'ny institut Ravinala.